Manao nafedanan'ny tompo amintsika na isika izay tonga eto amin'ity toerany na isika izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra dia ny tompony hitahiry antsika mandrakariva ao aminy. Mbola faly ihany koa miaraka aminao amin'ity androndroany ity dia mino isika fa misy anjara antsika indray. Mila vonona foana ny amin'izany zavatra ihany fa eo mandroso eny ny fotoana ny andro sy fotoana dia ohatra mitady ahay izany tsika dia ohatra mitady tsy mila tsony fa ny fotoantsika ohatrohatr'izay ilay toe-posy toe-panahy dia mila miverina eo tongotry ny tompo dia mihety indray satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra izay milaza hoe ianareo izay manao anareo mijory tsara aoka hitandrina fandrao fitampoka. Teny mampatonga ilay izy miara-mirony eo ilay teny hoe mijory tsara sy lavo rehefa mieritreritra ny olona hoe mijory tsara dia manakaiky azy ny fahalavona fa aloha ara mieritreritra mitandrina foana. Amen. Mba hiorina tsara foana. Taontsika hijery tantara anankiray izay efa hainao atao am-bokin'ny Exodosy toko 4:10 andiny 10 no hojerentsika. Exodosy 4:10 andiny 10 no andeha hojerentsika anio. Anaran'i Jesosy. Ny lohateny misoramandry aloha dia ny lalana nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ny namakiny ny ranomasina mena. Ary rehefa mbiakaiky Farao dia natompo ny zanak'Israely amin'ny masony ka indray ny Egyptiana tamy manenjika azy. Dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Ary koa izy tamin'i Mosesy, moa tsy nisy fasana vatany Egypta, no dia nentina ho faty aty anefitra izany. Nahoana nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypta? Tsy izao va no teny no lazainay taminao fony tany Egypta hoe aoka izay fa avelao ihany izahay hanompo ny Egyptiana. Fa aleonay manompo ny Egyptiana toy izay ho faty anenefitra. Ary Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona. Fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataony ho anareo. Fa ny Egyptiana izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo tsony mandrakizay. Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Ary Jehovah tamin'i Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny Israely mba handroso. Ary angao ny tehinao dia hahinjiro ambony ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano. Dia andeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina mandiny tany maina ny zanak'Israely. Ary indro izao hanamafy ny fony ny Egyptiana. Ka hiditra nienjika azy izy dia ankalazainao no ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramila ny rehetra mba amin'ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsovana. Dia ho fantatry ny Egyptiana fa zany Jehovah rehefa ankalazainao no ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny ary ny mpitaingin-tsovana. Amen. Io tantara ozy hoe tsy izoviana amintsika io no andeha ifampizarantsika amin'ity andro anio ity. Raha iresaka konteksta aloha tsika dia fantatrao tsara ny tantara. Andriamanitra mibaiko any Mosesy eto mivoaka ny oloko andeha hanompo lalaka telony ho anenefitra. Zay aloha ny projet. Andeha hanompo lalaka telony ho anenefitra. Dia rehefa tonga izay teny izay, niovaova hevitra teo Mosesy fa nanaiky any izy amin'ny farany. Dia rehefa nanaiky izy dia tafavoaka somatsara ny Israely. Rehefa nahita an'ireo loza 10 izy azo atao hoe billet de sortie andry zareo ahafahany mivoaka ny tany Egypta.
rehefa tafavoaka ny tany Egypta amin'izay ry zareo a, dia haitsika tsara ny tantara izay efa fampiresahana imbetsabetsaka ihany hoe any avaratra, raha tsy diso ako a, any avaratra Atsinanana no misy itany Kanana. Zany hoe miakatra ohatran'izao makany zany. Fa ny lalana ny itondran'Andriamanitra azy ireo kosa dia any atsimo tanteraka. Ohatran'ilay ohatra omentsika vazivazy kely hoe asain'Andriamanitra ho any Diego ianao, dia any amin'ny fahasankarana ianao ny asainy maka fiara, dia fiara makany atsimo any Toliara soratra eo, dia ozy ianao hoe Andriamanitra fohy ny fisainako, fa na izany ary mba mahay mamaky teny ihany aho. Fa raha tsy diso a Diego le asainao aleha, dia taxi brosy ny Toliara ny asainao raisiko. Fa nanaiky any ny zanak'Israely, dia lasa zareo nandeha, dia nitaritin'ny Mosesy izy. Fa rehefa tao alolo tao amin'izay a, manomboka mihetsika amin'ny planin'Andriamanitra manaraka. Manomboka mihetsika. Voatselitsika ny resaka n'ilay mikasika ny fomba fisainan'Andriamanitra, mikasika ny Job, oviana izy milady heriny. Sa tamin'ny heriny. Tamin'ny heriny tsika resaka mikasika ny Job sa fomba fisainan'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra manana planina. Andriamanitra manana drafitra. Izy rehefa manana drafitra dia tsy maintsy tanteraka iny zavatra iny. Ary izy rehefa manana drafitra, Andriamanitra tsy mandeha par sentiment. Izy tsy mijery hoe nona ny ankizy kely, sahirana ny ganagana, tsisy rarahiny an'izany. Fa ny aza zavatra masaka ao andohany dia zao tia misy planina, dia tsy maintsy tanteraka io. Dia ohatran'izay ilay sary izay avoakany atao anatin'ity tantara ity indray. Ny planina dia zao, tsy maintsy mivoaka ny tany Egypta ny zanak'Israely. Na ahoana. Jerenao tsara ilay tantara, rehefa manomboka miditra tsika ao ampovoambonin'ilay izy. Fa zao ny tenenin'ny zanak'Israely. Tsy izao va ilay efa nilazainy taminao, fontsika mbola tany Egypta, hoe avelao zay anompo any Farao ihany, fa aza entina mivoaka izy. Zany hoe ny fisainany reto olona ireto, na dia efa manao démonstration be dia be ary Andriamanitra moka azy, dia ny fisainan'ilay olona dia olona tsy te hivoaka korika ireto olona reto. Olona tsy nanana ampo andeha hiala korika ireto, fa olona efa nionona tamin'ny zavatra mitranga sy zavatra miseho aminy. Olona izay efa alaise ao amin'ilay confort ao anaty farangisosina, hoe fa milamina tsara zahay eto. Marina fa manahirana le izy, marina fa marary ny kapoka ataon'ny olona mpibaiko anay, marina fa sahirana zay, marina fa tsy ampy ohatr'izao zay sisa, fa eto rangamba milamindamina, eto rangamba ohatran'izao, eto rangamba ohatran'izao a. Alaise zareo tao anatin'le izy, efa manomboka nisy confort tao anatin'le izy. Tsy te hitady zavatra hafa izy, tsy te hitady problème izy. Fa ny olona ao anatin'le tantara, le Andriamanitra izay tompoiny, dia Andriamanitra mpitady problème. Zay ny tena olana ity. Le vahoaka zany, vahoaka mila fiainana milamina. Le vahoaka mila tsikorotanina. Le Andriamanitra ho arahana sy ho tompoina nefa Andriamanitra mila olana foana isaky mihetsika. Izy tsy mety amin'ny mihitsy ny fiainanao mipetrapetraka fotsiny zany. Zay aloha dia fahafarako dia ny eto malalaka be varavarana, mazovoaka moramora mitsaitsaika ianao. Fa raha ilay Andriamanitra izay toritsika eto ny toriana no resahana, ka mitady fiainana milaminamina tsotsotra eny dia mahazoazo anina eny, diso lalantsika. Fa ny ferahana amin'Andriamanitra sy ferahana amin'i Jesosy, fa tena izy mihitsy no manolo tena hitondranao any anaty problema. Zay ny enazy. Fiainana milamina tsara ny mpianatra, ozy izy ngarainy tampotampoka teo, andaontsika ho eriapita. Nefa eriapita, demoniaka be tsisy ohatran'izany ny ao, ary atao ampovoany ato misy rano mihetsika. Dia le fiainana milamina tsara eriana ny eria, tsy mba hoe andaontsika andeha hitsotsotrana, andaontsika andeha atorotorona, rapitsony ray hiteo izay ho atao.
Fandao ozy ho ery apita. Izy rera mahalala amin'ny hoe inona ny eo apita ary inona ny eo ampovoany. Fandao ozy izy. Tenetiny mpianatra. Dia ohatran'izay ihany koa ity tantara ity. Le sary zany tsy miova mihitsy ao anatin'io baiboly rehetra io. Fa ilay Andriamanitra tompona mitovy foana. Mitovy ny fomba fisainany. Misy planina mipetraka ao anatin'ny sainy ao. Misy zavatra tiany hatongavanao. Dia tsy maintsy tanteraka io. Tsy maintsy vita io. Ary io tsy mifanaraka amin'izay eritreritro sy izay eritreritro ao. Izy tsy manontany ny hevitritsika. Izay nataony tamin'ny Israely. Nga izy nresaka niny. Tsy maintsy mandeha fotsiny nareo. Tonga ny mpianatra tsisy fanontaniana hoe atsangano ny tanana izay ho iny apita. Izay lany be sy maro ndeha ho atao. Tsy manao an'izany izy. To dia resahany tsotro izao fotsiny ndao tsika ho iny apita. Dia lasa makeny apita. Dia ohatran'izay ihany koa ny fiantsony. Izy tsy manontany am-petera hoe ndao anaraka andehanao sa tsy andeha fa tonga dia ndao fotsiny anaraka. Dia tonga dia manaiky fotsiny ilay olona ny anatin'ny fony any. Tonga dia manaiky. Tsy didy jado raka izy. Dia toizantsika ilay tantara. Teboka anankiray aloha zany ao anatin'ilay tantara dia izao. Andriamanitra te hanao zavatra. Fa ilay olona le vahoaka ny Israely. Tsy amin'izay zavatra izay. Fa na amin'izay zavatra izay na tsy amin'izay zavatra izay vahoaka ny Israely dia manaraka izy satria izy vahoaka n'Andriamanitra. Teboka anankiray ao anatin'ny fiarahana amin'ny tompo izay efa zaraintsika teo. Amin'ny fotoana ianao babon'ny Kristy mifonao dia manaraka ianao izay sitrapony. Amen. Nanao amen ianao na tsy hanao amen izay fandeha. Averiko eto malalaka tsara varavarana. Raha tsy dakoro ianao. Fa na tsy dakoro ary ianao rehefa tratran'izay fonao milahady ianao dia verina indray. Mety somary ianao dia efa tonga eto. Elo ihany hitoetra ny ilanao. Fa izay ilay tantara. Andriamanitra misy planina dia tsy maintsy tanteraka. Rehefa mandeha ilay tantara, rehefa mandeha ilay toelay izy. Dia jerenao tsara ilay zavatra alamin'Andriamanitra. Hoentiny amin'izay aloha ny Israely. Dia tonga any atsimo ry zareo. Dia ilay any atsimo mbola azo atao lalana be dia be. Afaka hoe miditra eto dia mikopy dia miverina miakatra ny avaratra, miditra eto dia mandeha aty avaratra andrefana indray dia mihodina dia tonga somatsara ny amin'ilay tiana ale. Fa nentin'ny Israely dia entiny somatsara, andao aty. Ary tena izy no mitondra satria andriafo sy androraoana no melo lalana ny Israely. Iny zany ny boussole, iny no mapy izay mitondra ny zareo. Raha mapy amin'ny telefona zany dia tourner à gauche, tourner à droite. Tonga amin'ilay tourner à gauche ranomasina ny eo. Ahoana ary zany mapy zany. Fa tsy hitan'Andriamanitra ve ty lalany ty hoe ranomasina ny eto aloha eto. Sa inona ny tian'Andriamanitra lazainy. Fa tonga eo amin'ilay izy, sao dia manao diso ary zany zavatra zany. Eo ilay androraoana miandro somatsara. Inona ary zany sao dia mandainga ary Mosesy fa sao dia tsy izy akory reto androraoana reto fa hoe mody hoe ireo Andriamanitra, eo ny mpanatrehan'Andriamanitra, io sisa dia niandro teo aloha zareo. Niandro ny direktiva n'Andriamanitra izy. Eo anatrehana problema anankiray, eo anatrehana ady anankiray, eo anatrehana zavatra anankiray izay tsy voava dia mipetraka aloha. Zay vao mipetraka aloha ny Israely dia rehefa mipetraka tratran'ny tamberitany izy menakavy dia ary ampovoany ary izy ery amoron-dranomasina izay tratran'ny tamberitany nefa izy nanao an'izy. Ary amoron-dranomasina ary izy mitsotsotro taitra avy eo farao. Andao enjehana ny andevo mietsika amin'izay farao dia lasa nanenjika. Dia rehefa nanenjika izy mandeha soavaly sy mandeha kalesa sy sisa mirodorodo be. Ataony maneno maheno tsara mihitsy asofo izany ity Israely. Miala sasatra tsara eo amin'ny plazy eo. Maheno rodorodo be. Izay ny tiniko anao ary aveko. Raha mila fiainana kala asa miaraka amin'ny Jesosy. Fa izy tsy mety aminy. Tsy mety aminy tsy mipetrapetraka kalakala. Rodorodo be manomboka mijery misy. Inona zany nisy iraka nalefa ny anika. Nitazana indreo ny Egyptiana mitora-jofo tsisy ohatran'izany andeha amely atsika, andeha anenjika atsika. Na eno an'izay ny Israely tonga dia nigoropaka dia nivoaka ilay taloha. Tsy izao va ny efa nolazainy taminao Mosesy. Hoe alaona intsanona ho andevo ny farao ihany. Zao izay ho faty aty anefitra aty. Ho very faty aty anefitra aty.
Misy foana nandika io tantara io dia ohatran'ny resy lahatra ihany aho hoe reto malagasy reto tena possible ihany hoe taranak'Israely. Ny Israely izy rehetra zany tsy mampaninana azy le ho faty. Fa ny tena problema dia le ho very faty. Zany zavatra zany. Fa raha izay atahoran'ny malagasy indrindra hoe very faty ny afatsika nandro. Marary izy tsisy miraharaha hoe abodio hoe évacue efa sanina sy ny tsy fantatro rehetra. Fa raha maty any amin'izay misy azy amin'ny tany lavitra sahirana mihitsy amin'ny malagasy dia sahirana ny Israely. Ho faty aty amin'ny efitra aty. Tsy izy fasana irevenana va any Egypta ny nentina ao aty amin'ny efitra izay. Dia lasa amin'izay mandeha le tantara. Fa ozy ako miresaka aminao natao le tantara io. Andriamanitra no manitsika, Andriamanitra no mitondra, Andriamanitra no mitondra amin'ny problema, dia izy ihany koa no mikalkula ny zavatra rehetra hoe mandra-pahatonga ny vanim-potoana izay anaovako ny fanasarana ny ranomasina io. Efa vita ny kalkila hoe amin'ny alina ny tonga ny Egyptianina. Dia rehefa tonga ny alina dia izao ny zavatra ataoko, dia izao ny zavatra ataoko, dia izao ny zavatra ataoko. Mbola tsy tonga ny Egyptianina fa mbola nirotoroto aloha dia nikoropaka ny olona. Dia izao ny tenenin'i Mosesy eo amin'ny 9:10. Aroy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova izay ataony ho anareo. Fa ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa mangina. Eto zany Mosesy manomboka misy fisarahana amin'izay ao anatin'ilay vahoaka be izay miara-mandeha amin'Andriamanitra. Samy tsisy mahalala ny planin'Andriamanitra. Samy tsisy mahalala hoe andeha ho aiza ary ahoana le fomba andehanana. Fa samy manaraka anjambany fotsiny ihany ny sitrapon'Andriamanitra. Fa eto mizara roa amin'izay ny tantara, misy karazana olona ara-mofo dia misy karazana olona araka ny fanahy. Ao amin'ny Korintianina 1:10 dia misy tantara, misy tenin'Andriamanitra izay nambaran'i Paoly tahak'izao hoe izy rehetra ozy izy, Israely zany, dia niaraka nandeha tao ambany rahona, niaraka natao batisy tao amin'ny ranomasina, kanefa ny ankamaroany tsy nankasitrahan'Andriamanitra. Ny ankamaroany tsy nankasitrahan'Andriamanitra. Zany hoe miara-mandeha le vahoaka. Eto zany le tantara dia izao, misy vahoaka anankiroa miaraka mandeha. Ny anankiray vahoaka ara-nofo izay tsy mahalala fa tsy ny momba ny fiainany, tsy mahalala fa tsy ny sécurité, tsy mahalala fa tsy ny confortny, tsy te halala n'izay planin'Andriamanitra, tsy te halala izay fihevitr'Andriamanitra, tsy te halala izay tian'Andriamanitra hatongavana. Fa ny masaka ao anatin'ny sainy fotsiny dia izao, zay mila an'izao, zay mila an'izao, tantara voasoratra zany. Mivoaka izy, zay mila rano, zay mila mofo, zay mila hena, zay mila tongolo, zay mila nyty, zay mila ny roa, ny zanakay tahaka an'izao, biby fiompinay ohatran' izao. Tsy mahafantatra fa tsy niteny. Tsy mahafantatra ny tena. Zay le vahoaka anankiray, zay le atsasany. Fa ny atsasany anankiray kosa dia ireo izay mahalala ny planin'Andriamanitra. Tsy mahalala moa zany, fa manaiky ny planin'Andriamanitra. Dia tsy iza fa Mosesy ny ray, ny faharoa Kaleba ary ny fahatelo Josua, olona telo. Olona 650,000 fa olona telo no manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izao ny tenenin'i Mosesy na dia tsy fantany ara-planin'Andriamanitra. Mijanona ianareo, mijanona. Mosesy. Fa zao aho hitanareo famonjeny Jehova izay ataony ho anareo. Fa ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy hitanareo intsony. Eto nay dia iresaka aminao amin'izao zavatra izao hoe fiarahana ny tomporana sy ny bava. Mara-pialantsika eto ambony tany dia ho hitantsika miara-mandeha eo foana ilay vary sy tsy parifary. Mbola tsy manao izay tsy parifary. Fa ny olona araka ny mofo dia manota n'Andriamanitra. Ary ny olona araka ny manota. Fa ny olona araka ny mofo tsy te hieritreritra an'izay planin'Andriamanitra. Tsy zava-dehibe aminy. Jerenao tsara fa ny loratenan'i Mosesy. Mosesy koa nanana vie tranquille, 40 taona ny androndry. Tsisy ninina tao fa dia isaky ny maraina avoaka ny ondry, tonga ny hariva entina mody ny ondry. Tsisy problema. Mety amin'ny problema mba mety adaladalain'ny mpiandrondry hafa tsindraindray eny, mety misy fahavalo tsindraindray kely eny mandehandeha eny. Tsisy ninina. Fa rehefa tonga ny appel an'Andriamanitra, anala azy ao amin'ilay confort, anala azy ao amin'ilay zavatra izay milamina tsara, andeha ho amin'ny planin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ilay olona araka ny fanahy dia manaiky ny planin'Andriamanitra.
mialalana antsika fa olona araka ny fanahy isika dia tsy isika miara-mivavaka eto fa isika miara-manaiky ny planin'Andriamanitra sy ny sitrapony. Tsy izay sitrapoko, tsy ny konfortko, tsy ny filaminam-piainako. Tsy fantatra ianao raha samy lazana izany hoe Andriamanitra raha ohatra ka mifanaraka amin'ny planinao ny famonjena ny vatsy dia misaotra. Raha tsy mifanaraka amin'ny planinao ny famonjena ny vatsy mietra io. Raha mifanaraka amin'ny planinanao ny fanasitranana atao anatin'ity aretin'ity dia misaotra anao ny amin'izany zavatra. Fa raha tsy mifanaraka amin'ny planinanao ho atao amin'ny sitrapony. Zany ity tantara ity mizara roa ilay olona ahafahantsika mi-identifier ny tenantsika hoe aiza ho aiza amin'ireo olona ireo a. Le olona le voasendra problème, le voatratra ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritreretiny. Teneniko koa tsy mifanaraka amin'ny verset biblika izay noraisiny. Ao anatin'ny tokantrano misy hoe Jehova hitahy anao na hivoaka ianao na hiditra ankehitriny ka ho mandrakizay. Jerena nefa tsisy ninona mitombo anatin'ity tokantrano ity ankehitriny ka ho mandrakizay. Mandra-pahoviana Andriamanitra. Io miheza ny fahavaloko amin'ny izany anatatosy. Io miheza ny fahavaloko. Ahoana izao, ahoana izao. Karazana olona araky ny nofo izany. Izay tsy misaina fa tsy ny interehany. Isika miaraka amin'Andriamanitra dia Andriamanitra tsy misafidy atsika mba hanompony atsika araky ny intere atsika. Averiko, isika miaraka amin'Andriamanitra, Andriamanitra tsy miantso atsika sy mifidy atsika. Anatateraka ny sitrapontsika sy ny intere atsika. Fa anatateraka ny sitrapony. Amen. Ary ny sitrapony dia ny andrafitra ny tenan'i Kristy, andrafitra ny fiangonana, dia miara-mandeha aminy isika. Ka nataony ahoana ity fiainako ity. Dia atolotro ny fiainako fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Atateraka amin'ny planin'Andriamanitra ny amin'ny fiangonana izay tsy maintsy hovonjena. Zany ny tahoam-pony ireo olona izay araky ny fon'Andriamanitra ireo. Ao amin'ny bokin'ny Hébreu toko 1:10 dia misy ireo tantaran'olona araky ny fon'Andriamanitra rehetrarehetra. Izay nampandefitra ny plezirany, nampandefitra ny sitrapony, nampandefitra ny fananany. Jerin'ny olona mikasika ny Abrahamy dia olona izay notahiny. Fa i Abrahama niala ny confort ny fianakaviany. Miaraka amin'ny fianakaviany izy tao, milamina tsara izy rehetrarehetra tao Harana natao Mesopotamia. Fa Andriamanitra miteny tampotampoka aminy eo, Abraham, dehilahy eto amin'ny taniny rainao, eto amin'ny taniny havanao, mandehanany amin'ny tany izay ho atoroko anao. Fa za maro anao sy alehibe anao ary tonga firenena lehibe anao. Dia lasa Abraham nitsangana. Nanomboka teo ny tantaran'i Abraham, SDF, sans domicile fixe. Satria maninona misy planin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Dia mihetry ny fony Abraham. Dia lasa izy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha zany Abraham mitovy amin'ireto olona ireto tao ampovoan'ny lalana tao. Ianao ohatra ny tena resaka manidina be. Firy taona tsy tonga any amin'ilay tany izay lazainao akory. Tonga tany amin'ilay tany izy ny avy eo tratra mosary indray. Zany promessin'Andriamanitra io tany fa tonga ao tratra mosary. Lasa indray aloha mitsoaka. Mitady sakafo any toeran-kafa indray. Dia toezantsika ny tantara. Olona anankiroa samy tsy mahalala ny tena tian'Andriamanitra ho tanterana. Samy mahafantatra fotsiny ny zavatra izay tian'Andriamanitra ho tanterana fa tsy mahafantatra en détail hoe aiza ilay lalana. Fa ny olona anankiray resin'ny filana ao anatin'izy. Dia lasa reraka izy ao ampovoany ao. Za tena te hiresaka amintsika mihitsy hoe raha miaraka amin'Andriamanitra ianao ka ny filanao no mitondra anao, ho reraka ianao ao ampovoany. Reraka ianao. Satria manina tsy arak'izay ilanao azy. Tsy arak'izay itiavanao azy. Tsy araky ny eritreretanao azy. Ny fomba fitondran'Andriamanitra. Fa ilay planin'Andriamanitra tsy mihodina aminao. Hay tsy hainao kay ny ivon'ilay tantara. Zany io tantara io. Tsy misy Israely akory ny ivon'io tantara io. Fa ny ivon'io tantara io dia tsy maintsy hoentina any amin'ny tany Kanana izy any ny hamohanan'i Jesosy. Tsy azo ajanonao amin'ny tany Egypta izy. Na dia izay ary sitrapony izy rehetrarehetra. Tsy mahazo mijanonao zany ianareo. Fa za efa nanendra ny Abrahama hoe mahazo tany ianareo dia lasinareo makany. Dia ao ny hatanterako ny sitrapoko rehetrarehetra. Misy planinako be dia be tsy maintsy tanterahana ao amin'ny tany Kanana izay tsy azo tanterahana atao amin'ny tany Egypta.
ka iza ny vonina anaraka n'izany planiny zany ary iza kosa ny iziriziry hijanona ao amin'ny confort miseho manomboka eto ny tantara hoe reto ny karazana olona vonina ao amin'ny planin'Andriamanitra dia reto kosa le tsy misaina fa tsy ny confort. Rehefa nanomboka ny teny, rehefa nanomboka tsy fantatry Mosesy intsony hoe inona indray ny toy any tantara eto amin'ity ranomasiny ity, Mosesy koa tsy mahalala hoe inona niseho fa dia samy mijanona eo izy rehetrarehetra. Dia ozy izy Mosesy ny resaka tamin'olona, mijanona ozy izy, mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova zay ho ataony ho anareo anio. Fa ny Egiptiana zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo tsony mandrakizay Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa anio. Zany hoe mibaiko Mosesy dia mijanona fa ndao ke tenenina le ndao ny vakiana le toyany aniny 5:10. Fa ho kosa Jehova tamin'ny Mosesy, nahoana ianao no mitaraina amiko, lazao amin'ny zanak'Israely mba mandroso. Zany hoe Mosesy miteny hoe mijanona normal be, dia ho aiza kosa ary ranomasina eto aloha, fahavalo atao aoriana, inona no atao? Fa hozy Andriamanitra tsy mijanona zany ny olona. Na inona zavatra mitranga, tsy mijanona zany ny olona, fa mandroso foana ny olona. Na ahoana? Eo amin'izay Mosesy manomboka hoe fa ahoana? Androso ho aiza? Dia ho Andriamanitra manome planina amin'izay an'ilay olona araka ny fanahy. Jereo tsara fa Andriamanitra tsy miresaka amin'ilay olona araka ny nofo. Andriamanitra tsy manome révélation an'ilay olona araka ny nofo izay manaraka azy fotsiny, noho ny amin'ny filany, noho ny amin'ny sitrapony. Fa Andriamanitra manome révélation an'ilay olona araka ny fanahy. Hoe atsandrato ny tananao, dia misaraka io ranomasina mena io, dia mamakivaky tany maina ianareo. Ny fiarahana amin'Andriamanitra raha lasiana bavy atao anatin'ity tantara ity dia zao. Ny zavatra hitantsika ato dia zao, misy ny problème, misy ny ady eo aloha dia ao aoriana. Ny Egiptiana mitratreva-treva. Ary zao ny zavatra izay mila fantatritsika isika izay miaina eto amin'ity zao tontolo zao ity. Tamin'ny fotoana ianao tena natsapa marina ny asan'i Kristy tao am-ponao, tena voavanga marina ny fitiavan'i Kristy tao am-ponao, tena natsapa ianao fa novainy ny antom-pisinao. Tanteraka aminao le Korintiana 2:10 hoe maty izy hamonjy ny olona rehetra dia lasa maty ihany koa izy rehetra. Mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay rehetra velona, fa velona ho an'izay efa maty sady nitsangana tamin'ny maty mamonjy azy. Rehefa tsapanao izay zavatra izay, dia izao ny planin'Andriamanitra ho antsika, nenina zavatra trehantsika eto amin'izao tontolo izao. Lazao amin'ny oloko mba mandroso, lazao amin'ny Israely mba mandroso. Androany alarobia, firy androany? 2 avril. Tsy poisson d'avril ty afatra ty, fa afatra avy amin'Andriamanitra ity, mandroso ianao. Inona zavatra mitranga androany? Misy manahirana be, manahira-tsaina, tsy maninana sahirana ary sainao fa tsy maintsy mandroso ianao. Misy ady mafy izay mampatonga anao misalasala, mampatonga anao mametra-panontaniana. Aprimo ny fisalasalana dia aprimo ny fanontaniana, fa mandroso ianao androany. Mitraka ianao dia mitsangana. Ny dikany hoe mandroso dia zao miala amin'le position, le anankiray zany le hoe mijanona dia position d'arrêt. Dia le mijanona mety mipetraka, mety matory, mety mitsangana, fa tsy manao ninina. Fa le mandroso amin'izay miala amin'izay position izay. Raha mitorevoka ianao ohatra le tantaran'i David, ry fanako nahoana no mitaloko atao anatiko ianao, nahoana ianao no miondrika atao anatiko ka malahelo, mitrakay ianao. Zany hoe raha miondrika ianao, mitrakay ianao androany. Fa Andriamanitra manana davitra, ary Andriamanitra manana planina, ary Andriamanitra manana lalana izay tohizana amin'ny fotoana isika mandroso. Fa raha mijanona isika dia tsy misokatra ranomasina mena. Azonao le izy arakaraka ny sin'ny ady, mandehana mivavaka misimisy kokoa, mandoale misimisy kokoa, miresamy tompo misimisy kokoa. Na tsy fantatro ara ny toy an'ity, na tsy vahanao ara ny olako zao, ho tohizako ny fanoloran-tena mbola anao foana Jesosy. Irao ny iranao ao tompo, oreko ny feonao izay mitory eo fitiavanao. Tsy fantatro ny rapitso, tsy haiko na anambola mahako an'ity olana ity, tsy haiko na hoaizy izay menakavy ny atory rala, tsy haiko na inandray ny asa melomako ny zanako. Fa za tsy hijanona eto hitorevoka, za tsy hijanona eto hitaraina, za tsy hijanona eto himenomenona. Nahoana fiainana izay mety ho atreko, androso aho.
le androso tsy voatery tonga dia hafanam-po be hoe tena ataontsika le projet zany tsy any le izy tsy zany le izy fa le androso tena mitraka dia miresaka amin'ny tompo mihitsy hoe za andeha tohizako ny sitraponao tohizako ny lalana miaraka aminao Jesosy tsy avelako atapaka ny fiainam-panahiko mihitsy ny zavatra zay mety manjoa anatin'ny fiainako ary eo tsika tena mahita le tantara mihitsy hoe Andriamanitra ino mitondra ny lalana io e rehefa nateraka indray marina ny olona rehefa zanak'Andriamanitra marina ny olona dia zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe isika ilay karazana olona Jaona toko voalohany 2:20 tsy nateraka ny nofo tsy nateraka ny olona tsy nateraka ny sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra zany karazana olona zany Andriamanitra no mitantana azy zany ny fanambarany amin'ny boky ny Salamana mitantana anao amin'ny tanana gavana fahamarina koa mitantana anao mitondra anao raha misy mesazy tsy mba nataon'Andriamanitra tatao anatin'ity baiboly ity dia miteny hoe mijanona amin'janona mipetraha eo tsisy an'izany azo mandroso foana nahoana zavatra mitranga na reraka efa reraka ely aseny mandeha tany ianao makanisany tendrombohitra oreba antsika miresaka dia nandeha eli nandeha lalaka telona angamba izay 3 andro izy nandeha tongotra reraka izy taon'ny andro fahatelo dia nijanona izy rehefa nijanona izy dia ozizany resaka tamin'Andriamanitra esoriny haiko fa tsy tsara noho ny razako efa tratra ny depression be mihitsy ely mpanompon'Andriamanitra goavana be maharesy inona moa mpaminany mibala sy asera 500 lahy eritrereto mpamosavy 500 resy ny Elia fa vehivavy anankiray ny nanao menazy taminy tapahako ny lohany iny dia ataoko anaty vilia fa tena natahotra Elia dia ozy alao ho faty fa tena tsy tsara noho ny razako Andriamanitra tratra ny depression mety misy fotoantsika tratra ny depression fa Andriamanitra maniraka ny anjelany indray meo sakafo izy dia teneno amin'ny tsy maintsy mandeha indray izy ny fiarahana amin'Andriamanitra raha lasina mpavy tsy maintsy mandeha vao mijanona ianao dia reraka vao mijanona dia reraka na inona atrehanao dia tohizo ny lalana miaraka amin'ny Jesosy tohizo ny lalana tratra ny problema ianao ozy atao hoe very hevitra ianao tohizo ny lalana dia aiza ary le lalana tohizany tohizo vavaka tohizo firesana amin'ny tompo atanjao ny foso ny fanahy mibanjina an'Andriamanitra dia miresaminy tohizako ny lalana fa rehefa tohizanao ny lalana dia ahoana ny tohany ozy Andriamanitra mamedonehany i Mosesy amin'izay ahinjiro amin'ny ranomasina ny tehanao fa misokatra dia lasa amin'izay ny Egiptianina ato efa manombo ohatran'izao aloha le tantara mandra-pahatonga le vanim-potoana iresahan'Andriamanitra amin'ny Mosesy ale hoe ahinjiro ny tananao amin'ny ranomasina mena le Egiptianina me manatona fa zao ny zavatra mahagaga sy mahavariana ary mahafinaritra ao anatin'le izy ao anatin'le fanatonana dia nampidinon'Andriamanitra indray ny andraoana eo anelanelany Egiptianina sy ny Israely dia inona zavatra nitranga le Egiptianina zany manofokofoka be ao ariana miaraka amin'ny sovaly fakasisy zany fefaheniko memeno zany fefaheniko memeno ka izy rehetrarehetra miodikodina ao anatin'le andraoanao ohatrany hoe mandeha izy zany dia na izy ary mety tonga saina ohatrany efa ela zay na henoko memeno zay toatrany tsy mety tonga mihitsy miodina mandra-paraina ny andro maraina ny andro misokatra ny ranomasina mena tafiditra ny Israely tonga eo ampovoany izy nesorin'Andriamanitra amin'izay ny rahoany hitany Egiptianina io le retsy io fa miditra mbola mitady hitroka ihany tsy mba malina akory retsy olona mieritreritra hoe fa hoana ary ty ranomasina misokatra ity tsy matoko lolo tiry zalahy alao tena mba endry ihany fa mibe ihany zay adalana vita tamin'ny fiainan'izay fa ty ray ity alao iemorany ty fa dia lasa izy rehetrarehetra andao hiditra ao dia lasa izy nitsofoka hitanao le contrôle n'Andriamanitra contrôle laisaka misaintsaina ny fiainako hoe misy problema tonga fa Andriamanitra mandrindra foana zany igny mba saintsaina hoe 4 taona ianao zao hoe dia jereo tsara ao anatin'le izy fa efa impiry ianao ny antsoantso fahafatesana maty a Jesosy Andriamanitra ahoana andray ty fa mbola eto ihany ianao hita
Andriamanitra mandrindra isika tsy mahazo atsaina mihitsy ny ahoana fandehany fa ny problema antsika dia zao raha vao tonga olana anankiray dia eo daholo fosaina ary fanahy rehetrarehetra ao anatin'iny anankiray iny daholo dia ohatrany tsy nanao ninina mihitsy Andriamanitra ohatrany hoe voandroany niteraka tsy ary mbola nahitazava fahagagana zany hatreny ainany ary raha misy ary le fahagagana akelezina le eny marina fa nisy an'izao aloha tamin'izay nefa niatrika an'izany zavatra zany tamin'izany fotoana zany tovy amin'ilay teto ihany ohatrany ho faty dia tonga indray manaraka dia mitovy amin'izay ny afatra ho antsika androantsika asianao zanak'Andriamanitra asianao olona araka ny fanahy andao hiaraka irona ny fisainan'Andriamanitra fa tsy mahavokatra tsika raha vao fisaina atsika ny irona atsika rehefa miara-mirona ny fisainan'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra manome anao ny planiny sy ny sitrapony rehetrarehetra rehefa mpanohatra an'Andriamanitra tsika fa filatsika ny tia tsika ho tanteraka zay tiako foana ny tanteraka dia rehefa elaela tsy azoko izay ilaiko izay vao hoe tanterao any ny sitraponao aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny anahy miteny an'iny amin'io mbola tsy tena fahitsim-po tanteraka fa efa hoe efa izay tianareo moa zany tiako tsisy ninona azo ny atao fa izay olombelona kely tomompe mbo afaka anao an'iny fa dia miandro izay sitraponareo ao an-danitra tsy izany mihitsy ilay toe-pon'ny olona araka ny fanahy toe-pon'ny olona araka ny fanahy miara-mirona amin'Andriamanitra rehefa ozy Andriamanitra ho an-kanany dia ho an-kanantsika na iza velona na iza maty na iza mihitsana na iza maninona na fanananiza ripaka na fanananiza mitombo tsy maintsy tonga an-kanantsika satria izay ozy Andriamanitra dia tahak'izay ihany koa zasy ianao tsy maintsy mahatsangana ny fiangonan'Andriamanitra isika tsy ny USFM zany fa le fiangonana ra-panahiny Kristy mihitsy tsy maintsy tanteraka izany tsy maintsy tonga ny fiavian'i Kristy efa nitoninantsika hoe isika sady miandro ny manafaingana ny fiavian'i Kristy dia za miara-mirona amin'izay toe-pon'Andriamanitra izay miara-mirona amin'ny planin'i Jesosy Kristy teny hamonjy ny fiangonany dia tsy maninona ny fiainako atao sakrifisy ity Andriamanitra ity aho ataonao amin'izay sitraponao ity ny fiainako ataonao amin'izay sitraponao fotsiny eny ilaina izy tsy mampijaly atsika zay izy ny Korintiana voalohany toko 10 Andriamanitra tsy mamela atsika ozy izy anay-panahy mihoatra noho izay zakatsika midika fakapanahy miteny Grika dia mitovy amin'ny fizahn-toetra ihany fakapanahy fizahn-toetra mitovy ireo fakapanahy mantsy amintsika ohatrany hoe ity misy vola dia alay-panahaka no satsiaka fa mitovy amin'izay ihany fizahn-toetra miteny Grika sy ny fakapanahy dia ohatran'izay ilay teny tenin'Andriamanitra hoe tsika tsy avelan'Andriamanitra hozahana toetra mihoatra noho izay zakatsika zany hoe izy tena tsy navelan'Andriamanitra mihitsy hoe tena misy karazan'olona moa zany le izy tamin'ny Abrahama efa tena miainga mihitsy le antsy dia mety tena efa eo ampovoany mihitsy zay vao tena mety nisy anjely mihitsy ary nanohana n'le tanana hoe ohatrany lasy ty dia sakana ny anjely hoe tsy azo vonoana le zaza fa io no amin'ny teny fikasana fa ny reto Israely reto fantatra Andriamanitra le faiblesse hoe raha ho ataoko ohatran'izay koa efa tena mamela sabatra farao efa tena nikipo le zanaka kely mety rava ny finoany sy ny fony reto zanak'Israely reto dia Andriamanitra tsy mamela atsika ho alay-pana mihoatra noho izay zakatsika fa Andriamanitra dia mitantana sy mitondra fotsiny dia manokatra lalana izy ny zavatra ilaina ataontsika fotsiny dia sasenao miara-mirona aminy raha ho any-kafe izy dia ho any-kafentsika ho any-kavanana izy dia ho any-kavanantsika androso ho any amin'ny atsimo izy dia manika any amin'ny atsimonsika ho any amin'ny avaratra izy dia ho any amin'ny avaratrasika izay fotsiny ny azy ny ilaina dia ny ambiny izy mandamina amin'izay hoe ireto atreto ihany mahatsiara le teny mihitsy ahako le resaka ny Joba hoe izy mandidy an'io ranomasina io hoe atreto ihany ny azonao ale fa ianao tsy mahazo manafitra ny tany io zany atreto ihany reny tsunami reny tena masarona vilona mihitsy reny fa tsy maintsy miverina ny anaty ranomasina ihany izy rehefa vita ny ataony fa tsy hoe nanarina tany izy dia nijanona tany lasa misy ranomasina ao Analakely tsy mahazo manao an'izany izy limité hatro ihany azonao ve le Andriamanitra mihazona ny zavatra rehetra ny ampelantanana zany Andriamanitra tompontsika
Andriamanitra izay tsy tia mipetrapetraka, tsy tia matoritory, tsy tia milamindamina, kanefa Andriamanitra ihany koa miazona ny zavatra rehetra hoe hatrety amin'ny limity. Ary ny antony mahatonga an'izany rehetrarehetra, ny antony mahatonga an'Andriamanitra manao an'izany dia jerenao amin'izay ilay toy ilay tantara. Toy izantsika ilay izy. Ary hoe Jehovah tamin'i Mosesy nahoana nitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny Israely aloha mba handroso. Dia zao ingao amin'izay ny tananao rehefa mandroso isika, rehefa miadere amin'ny teny frantsay izy, rehefa miara-mirona aminy amin'ilay planinany, dia tonga amin'izay ny teny ainjiro ambonin'ny ranomasina ny tananao, dia sarao ny rano, dia andeha amaky eo afovoan'ny ranomasina mandia tany maina ny zanak'Israely, ary indro izao anamafy fony ny Egiptianina. Jerenao le toy alle tantara. Zay le teneniko anao hoe Egiptianina mipetrapetraka tsara ho andapa ao atairingary iny ndany enjeo. Dia efa niodikodina teto indray izy rehetra, dia eto le tantara manazava hoe tonga saina ihany reto hoe ohatry ny raha hiditra ao sao dia mba hidiran-doza ao a. Fa ozy Andriamanitra hoe hidiran-doza mihitsy fa mafisiko ho fonareo ndana ho ahy enjeo. Aza vela mandeha fotsiny izany ny andeha fa mandehana enjeo, mandehana atovy, ampijalio, ampahorio. Matsiaro mihitsy any tantaran'ny fiangonana raha lasianabavy, fa mahatonga ny filazantsara tonga ty apoditsofitsika. Navelan'Andriamanitra isy fanenjehana tamin'ny Eglizy de Jérusalem. Tamin'ny voalohany ny afatry Jesosy Kristy tsotra be, mandehana manerana zao tontolo zao, torio filazantsara manerana ny tany Jerosalema, Jodea, Samaria hatrany ny aparan'ny tany. Nitsangana amin'ny fiangonana atao Jerosalema, adinony zareo ny ambiny rehetrarehetra. Fa lamina tsara izy tamin'ny fifankatiavana dia nandroso tamin'ny fifankatiavana. Dia tsisy niazona fananana tsony. Dia ohatran'izao dia ohatran'izao lamina be. Fa mbola manao démonstration aminao ihany. Fa ny Andriamanitra tomponao dia Andriamanitra tsy tia filaminana izany. Kalma be loatra. Fankatia be nareo mahafinaritra izany. Tena mifampizara amin'ny mata sy masaka mety. Zay mihitsy le afatro tao amin'ny Jaona 7:10. Fa ore olona tsy Jaona 7:10 angena nafarako anareo. Zany teny anareo ndana toroy filazantsara manerana zao tontolo zao no permetiavan'Andriamanitra isa fanenjehana. Nikorotana amin'izay ny Israely dia lasa nitsoka, izay nitsoka rehetra lasa nitory ny filazantsara tany amin'izay nalehany rehetrarehetra. Ary Paul reny hitantsika hoe vonoana ino moa ny anaran'ity izy, nisy karazana martiora be dia be. Fa raha tsy nisy an'ireny martiora iny, reny ny solika nampandroso ny filazantsara. Tsika zany tena mieritreritra be ao anatin'ilay izy hoe raha le maha sentimental tsika tonga dia hoe le verset tena tsisy lozanjoanao na rehetina nakaiky ny lainao. Misy arivo lavo eo anilanao, ray alina ankavananao, hijery fotsiny maso ianao, ho hitanao ny amalina ny ratsy fanahy. Fa zay Andriamanitra hoe maro zay. Fa za koa mila mamonjy olona. Ary ny planiko tsy maintsy tanteraka. Ka tsy ho tanterako aloha zay zavatra teneninareo zay. Na dia teniteneninareo foana hoe tazony amin'ny tenin'ny Andriamanitra tsy rarahako. Fa ny teniko vaovao zao nanatoroy filazantsara. Tena korotany. Raha vao tsy azo saitsika izany zavatra izany dia vadika mihitsy io saina io tena Andriamanitra sadika ilay Andriamanitra tompona zany. Fa hoe filazantsara io tsy azo toriana avao zao manina raha mba misy anjely anankiroapolo eny an-danitra eny mba miogaoga io. Hoe mibebay ianareo. Fa tsy maintsy misy aza martiora zany ve dia tsy maintsy misy fanenjehana dia tsy maintsy misy an'izao, tsy maintsy misy an'izao. Andriamanitra manana ny planiny. Ary izay ilay tsy takatra ny saina. Fa ny vahoaka n'Andriamanitra dia miadery manaraka, mirona any amin'izay fisainany fotsiny. Dia manaiky hoe inty aho. Ozy izy Maria rehefa niresaka. I Zakaria tsy sikotra be, fa ahoana kay ny hatateraka izany, dadanjona io zany. Fa ahoana kay ny hatateraka izany, za efa dadabe. Raha mamako atsy efa tsy afaka tsony. Zahay roa samy efa tsy afaka ko mbola hiteraka ahoana indray. Ary ny olana amin'ilay izy 40 taona nangatahana tsy tonga nareo. Zao nareo zay vao hoe ho avy. Kibonay ary efa mioritroritra be mihitsy ny anay sy ramamany. Fa neny Maria tonga ny afatry ny anjely. Anananaka eno, hiteraka eno. Ny anarana ataonao hoe Jesosy fa izy hamonjy ny olona no afaka amin'ny fahotana. Fa ozy izy Maria namaky. Ho tanteraka amiko niaraka ny teniny. Tonga tezana. Tsy haiko hoe famanina. Tsy haiko hoe inona ny toyany. Tsy haiko hoe inona ny tian'Andriamanitra ho tanterana. Fa zao ho tanteraka amiko ny araka ny teniny. Zay natao hoe olona araka ny
ka na inona zavatra izay iainantsika ankehitriny milomany itsika eo anaty planin'Andriamanitra tsy takatra ny saintsika hoe amin'ny fomba ahoana ianao ny avokatra fa ny afatra ho antsika androany lazao amin'ny olom-komban-droso dia miresamin'Andriamanitra hoe ity aho mpanompon'Andriamanitra ity aho mpanomponao izay mihitsy ny teniny Maria rehefa niteny ity aho mpanompo vavin'ny tompoka eo izy ity aho mpanompo vavin'ny tompo mpanompo lahy ny tompo ve isika mpanompo vavin'ny tompo ve ianareo ranabavy na inona iainanareo ankehitriny na inona zavatra izay iainantsika ankehitriny na iza hitondran'Andriamanitra antsika na ianao mihitsy le tena vo avy resana teo mbola lamindamina le fiainany korokorompahangara indray vo milamindaminy tsy haiko fotriny misy zavatra mihetsiketsika indray tato ato e masahy mivavaka ny anatin'ny vavaka ianao dia miresaka ety ao mpanompo vavin'ny tompo ako tanteraka alokaloka sitrapony Jesosy io hiara irona aminao ozy izy rotany resaka tamin'ny Naomi izay alehanao no alehako izy raha hoatsy ianao dia hoany ny Andriamanitra ny firenenao ny fireneko tsisy mihina fantatro rotana ny kely ary fa eny fony rota mihitsy Andriamanitra miasa nimpony satria rota eno bebe moa bebe an Davida rota ny bebe an Davida izy mandamina izy mandrafitra izy manamboatra ny zavatra rehetra dia rota izay tsy fireneny Israely akory fa Moabita no natao ho reny be an Davida tao anatin'le izy ary anisan'ny razam-be an Jesosy tao anatin'le tantara fa manaiky fotsiny izy niala tamin'ny firenena izy nanaiky izy niala tamin'ny tanindrazana nanaiky izy niala tamin'izay anazy rehetrarehetra anaraka ny tirafozany vavy izay tsy manana ininona tsony efa mba nitondra argument ihany no hoe na hiteraka azahay ahoana moa mbola andrasanao an'izany indray mbola andry 5 taona indray ianao efa bebe rota ave zany no vadininy zanako rehefa avy eo mbola sahirana be koa andry sy lahatra azy hoe io amin'ny vadinao io izy ngefa ny andry elabe teo hoe sarotra be zany fa rota tsy manaiky sahiaraka sasy ianao raha lasina bavolaraka ny fanahy isika tsy haiko izay iainanao androany tsy haiko izay mitranga fiainanao androany fa manolora ny tenanao ho mpanompo vavin'Andriamanitra sy ho mpanompo lahin'Andriamanitra atateraka ny pilany atateraka ny sitrapony dia tsy nafamonjena ny eglizy mety tsy ho karazana olona ianao tonga dia hamonjena ny eglizy direkta hoe tena lasa-pitoro ny filazantsara ianao mety tsy ho izany ianao fa mety ianao ilay karazana olona manondraka kely fotsiny izay fotsiny ny anjaranao nefa ny tena problema amin'ny vata mafy be ny lalovanao ka izay fotsiny mba asanao nanondraka kely indray nanondraka kely indray maka ohatran'izay fotsiny mba nilananao dia zany ve ny eritako an'iny rehetrarehetra fa tena izay mihitsy ny fiarahana amin'Andriamanitra izy mampiasa an'izay tiany ampiasaina ny vanim-potoana tiany anaovana azy dia ny olony rehetrarehetra manao amenina daholo zay nge mahatonga antsika hoe ondry raha tsy ondry hoe anao amenina amin'ny zavatra tsy tokony anaovana amenina ohatra amen zay le ondry ny Kristy zay manao amenina ny tsy tokony anaovana amenina efa entina eo ampovoan'ny ranomasina amena zao mbola amenina ihany ho avy ny Egiptiana namelanareo amen zany ny tena olona bizara raha mba le ho tahiny ianao amen fa ny ianao ho avy ny Egiptiana namelanao amen ngamba ozy izy le sekta hafa hoe nareo tena sekta tsy takatra ny saina mihitsy zay sekta fa nareo tena sekta tsy takatra ny saina ny voafa hafa tanteraka fa zay nefa le fiarahana amin'Andriamanitra ary zay le olona araka ny fanahy miara-mirona amin'ny Kristiany amin'izay tiany andehanana miara-mandeha amin'ny Kristiany amin'izay fa mahita an'izay zavatra tsy hitany hafa ihany koa nefa ao anatin'le izy tsisy olona nahita an' Jesosy nandehandeha teny ambony rano ankoatra ny mpianatra izay nanaiky hiaraka epita aminy hiaraka andeha ho amin'ny ery epita tsy nisy olona nahita ny nandroana le demoniaka izay nanana devoly arivo mahery tao anatiny raha tsy mpianatra izay niaraka namaky vaky tsy nisy olona nahita an'izany transfiguration zany fiovanendrika teo tendrombohatra raha tsy ireo mpianatra izay miaraka namaky vaky miara-mandeha tamin'ny tompo dia za te hampaheranao nyty andro nyrano ity raha tena tsapanao Kristy namonjy ny fananao dia toy izao lalana aza mijanona eo amin'ny toerana izay misy anao
aza mijanona amin'ny problema aza janona eo amin'ny problema ny fisainanao ianao ry problema ianao mahazo mijanona fa zahanao ihany ianao mahazo mipetraka eo fa zahanao ihany ianao ry aretina ianao mahazo mijanona fa zahanao foana fiarana tompo za mbola hivavaka foana za mbola hiato foana za mbola hanoy foana ho azy efa nieritreritra zahako angamba androany ny farany tsy androany zany ny farany mbola noho ny ady ianao mandra-piavin'ny Kristy eny amin'irao an'andro tsy maintsy mahavita ny azakazaka eny tsy maintsy vitanao io tsy maintsy hanoy foana ianao problema tsy masakana anao zany amen ny ady tsy masakana anao zany filamban'ny vadinao tsy masakana anao zany io mandroso foana ianao mitoy ny adinao mitoy ny lalao anao tsy maintsy tony ianao tsy maintsy fitaovana eo ampelantanan'ny Kristy ianao amen tsy maintsy fitaovana ianao fitaovam-piadiana eo ampelantanan'i Kristy izay le hoe atolory ny tenanareo ho fiadiny ny fahamarinana zany ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika fa dia herezon'ity izay ny hafatra ho antsika amin'ity andron'io ity tsisy loza tsisy problema tsisy zavatra hianjady amintsika izay tsy ho resitsika fa resitsika daholo azontsika hatrehana daholo ireo matotonga eo aminao dia laninao zay azo an'izay le namanao dia amarantsika matotonga eo aminao laninao zay amen araka hitsangantsika dia hivavaka hiresaka amin'ny tompo samy miresaka amin'ny androany dia azadino ny manolo tena azadino ny manaiky azy tsy ny fitondrany ihany fa eo le any le manaiky ny fitondrany fa le manaiky hiaraka irona aminy mihitsy manaiky ho mpiara-miasa aminy hatateraka ny drafitra ny famonjena zany zasy ianao zany zany nitsomantsika izany raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotoko